fa no tanterahana androany teny amin'ny garansorandro ny fampirantiana ny tetikasa izay vatsin'ny Europeanina vola etsika izay mifanandrify amin'ny fankalazana ny herinandron'ny vondrona Europeanina moa ity etsika ity araka izao tantaranazavana izao. Foto-dravitra asa-pitaterana, angovo, fampandrosoana eny ambanivohitra sy fanjarian-tsakafo, fanohanana seha-piariana samihafa, tontolo iainana, fanabeazana, zon'olombelona dia anisan'ireo sehatra izay iasan'ny vondrona Europeanina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny vondrona Europeanina dia nisy androany ny hetsika nentin'ireo tetikasa mahazo famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeanina nampahafantarina ny asa izay ataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra teny amin'ny gara Soarano. Ireo tetikasa samihafa ireo dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina raha ny voalazan'ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Ny ankabeazan'ny projet hitantsika ireo dia tena projet misy fiantraikany mivantana tokoa amin'ny vahoaka ary izay no tena zava-dehibe izay. Iny moa dia mitovy tokoa ny famatoran'ny fifanaretsika zany fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny Europeana. Ny ankabeazan'ny projet hitantsika teo dia tafiditra natolo hoe dixième fête fa tsy mitsahatra eo fa ito zany eo amin'ny alalan'ny financement dixième fête ka ny fifandraisantsika amin'ny Union Européenne tena tsara dia tsara izay ary tena matotra tokoa ary heverina ny tena mbola itoizana zany tsara zava-pitrany amin'ny manaraka. Anisan'ny mahazo ny fanohanana ny vondrona Europeanina ny sehatry ny fanabeazana. Vola sy ny ambassadeur européen dia ampy be dia be ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny vondrona Europeana ary na io fanatsarana ny fampianarana izany ka mitao fampianarana amin'ny fanofanana mpampianatra ny amin'ny fanamafisana ny ny fitantanana ny amin'ny ankapobeny ny ministera amin'ny fananganana efitrano maro samihafa ho an'io Cisco na ihany koa tamin'ny fanomezana andriamatoan'ny chef sampleny ianandray anjara be dia be. Ny lehiben'ny masivon'ny vondrona Europeanina eto amintsika Andriamatoa Antonio Sanchez dia nanambara fa ireo fandaharana asa ireo na amin'ny sehatra ara-toe-karena na amin'ny sehatra sosialy dia maneho ny fahavononan'ny vondrona Europeanina hanampy an'i Madagasikara hiala amin'ny fahantrana. Lotsaiviny fa nisy ny fanatsoniavana ny mpinina 11e fed ny volana novambra 2024 ka vola mitetina 8 sy 500 tapitrisa euro no omeny vondrona Europeanina hatramin'ny taona 2024 ka lahara-pahamehana amin'izany ny fitantanana sy ny fanamafisana ny politika mpanjakana, ny foto-drafitr'asa izay akina ny fampandrosoana ara-toe-karena ary ny fampandrosoana ny any ambanivohitra.